Talata teo tamin'ny Androany zany dia naray antso aho za ery zay mitsaka aminareo zao. Naray antso aho zany milaza hoe atao hoe nisy namaky nilovana tongona rehefa okorano zany fe nareo dia teny aminareo jokoman dia nangataka nya tamin'izareo tiany toerana ramosehitsy amin'ny sisinitsy secrétaire général eo amin'ny commune zany mba niteny taminy ako hoe mba omeo voamatotra hoe nama mikasika zampo zany dia izy koa mbola niteny eo konkono na eloko fa hoe nisy namaky ko nilovatongana tamin'ny herina alingana kely ako ny fotoana atao anatin'izay rehetrarehetra zay ny fampanontanianay rehetrarehetra zany hoe na marina sa tsy marina fa tonga ny tamin'ny telo latsaka fefany ariva nahazo telefônina anazy a misy njaka eo amin'ny sisiny io dia teny amin'ny rovana tongony izy moazoko miaraka tamin'ny adjourneur chef tany niaraka tamin'ny gardien nanamafy zany a fa tena hoe vaky tokoa ny rovana tongona ny alakamisy fahatelo amby folo volana oktobra ny fo vady nisy ma efatra amby folo oktobra very tao izy zao reo zany a ny lefina very tao ny basy lava very tao ny moary zay filazany dia mbola tsy nisy nefa ateo a ny fipetrany raisiny zareo zany teo amin'ny hoe filazana ny manam-pahefana isan'ambaratonga ny ary-indrindra ny fametraha-pitoriana ny fisehoan-javatra dia teo ny nanapahana hevitra izamo zany zay sototenanay taty satria efa nisy feonana telefôna fampianana telefôna be lehibe ao a teo anelanelan'izay tamin'ny raiky amby folo sy tamin'ny telo zay dia nanao ny fitoriana ozy aho hoe andraso fa andraisy ny fipetra ty Antananarivo a ataonareo zay taratasy procédure atao any idirana teo ahako ny a dia nandeny aona tamin'ny DG ny culture ny ampindiako tany dia voalohany hoe ahafantatra ny ministère hoe mahafantatra hoe ministère ny fisian-javatra zany tonga tao amin'ny DG ahako ny a tamin'ny efatra sasany tamin'ny dimy latsaka fahatelo ny ao dia niona tamin'ny DG dia nilaza zany a raha mato DG any culture tamin'izay fotoana zay fa tsy vola au courant io zavatra io